Miarabanao namako malala miaraka amin'izao fandarana izao. Ianao miaino mijery manaraka izao taridalana isan'andro miaraka amin'Andriamanitra izao. Anio miaraka amin'Andriamanitra. Lohevitran'androany a dia miaina ilay fiainam-baovao. Matio 7:faharoa manao hoe koa amin'izany na inona n'inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Zay tiantsika ataon'ny olona amintsika dia mba ataovy amin'izy ireo ihany koa. Maro amintsika isaika isika rehetra no te hahazo zavatra tsara, fitaovana tsara, fankasitrahana avy amin'ny namana, azo fitahiana sy fanambinana, fahasoavana. Ny rehetra dia tiany izany dia izao ataovy amin'ny hafa ihany koa satria tiantsika atao amintsika. Tonga mba hampianatra antsika Kristy, tsy izay tokony ho fantatsika sy hinoantsika ihany fa izay tokony ataontsika mihitsy eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny olombelona. Ary izao tena mandidy antsika izy, ny fitsipika volamena, ny rariny, ny hitsiny, ny marina mba ataontsika amin'ny hafa satria tiantsika atao amintsika izany toe-javatra izany. Tian'Andriamanitra mba ho misionera medikaly ny zanany rehetra satria izany ny baikon'i Kristy. Ahatonga antsika ho misionera medikaly, nifangaro tamin'ny olona izy, nifandray tamin'ny olona, namantatra ny sitrapo, namantatra ny filany, ary dia nomeny azy izay zavatra ny ilaina. Noho izany manarà ho Jesosy. Izany koa ny tian'i Kristy atao amintsika, mba hanomeny tsara indrindra ho any namana. Ary tsy maintsy mametraka any Kristy ho loha laharana eo amin'ny zavatra rehetra ataontsika isika. Tsy maintsy miditra eo amin'ny tanàna volamena, ny tanànan'Andriamanitra, ny toetra antsika. Ahoana ny hahatanteraka an'izany? Amin'ny alalan'ilay fananganananaka. Raisin'Andriamanitra ho zanany isika, ho zanaka malalany. Sarotsarotra izany, mafimafy izany, satria ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Tery ny lalana makany amin'ny fiainana, ka vitsy no makany, fa malalaka ny makany amin'ny fahaverezana, maro no mihazakazaka mirohatra makany. Tery izany lalana izany, ny vavahady idirantsika, kanefa tsy maintsy ao amin'io vavahady tery io no hitaritantsika, ampianarantsika lehilahy sy vehivavy ary ny ankizy mba ahatonga azy ireo ho voavonjy sy andeha amin'ny lalan'ny famonjena. Noho izany, eto ny lalana makany an-danitra ary ny lalàn'i Jehovah no mamefy an'izany, ny fitsipik'Andriamanitra no mamefy azy. Noho izany, tsy maintsy mandà ny tenany mandrakariva ireo izay manaraka izany lalany tery izany. Tsy maintsy mankatoy ny fampianaran'i Kristy ireo manam-pandriana andeha amin'izany lalany tery izany. Aoka isika tsy hitoky amin'olombelona izay mety maty, fa hitoky amin'i Kristy. Mba ahafahany Kristy mambabo ny foamam-panahintsika ary omeny antsika deny izao sady ny fanandramany fiainan-baovao, ny fiainan'ny lanitra. Na inona tianareo ataon'ny olona aminareo mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Tsoakevitra izany dia izao, andeha hanao ny tsara mpiarabelona amintsika isika, indrindra fa ny ankonan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao izay fa tianao hiainanay sahady ny fiainan-baovao, fiainan'ny fahamarinana, fiainan'ny fahamasinana, fiainan'ny fahendrena, ny fiainan'ny fahitsiana toetranao Andriamanitra, ary fiainan-tsambatry ny lanitra. Tombo tsara ho raisinay ho anay izany, hiainanay ampio nefa izay na dia tery aza ny lalana ka ahita fifaliana amin'ny fiarahana aminao. Tononoko ny vavaka noho ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.